anatrantsika tsirairay riavana amin'ny alalan'izao fanompoam-pavahana izao ho amina rehetra ny riavako malala ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanavaozany fanahy masina. Amen. Alahady itotranam-bavaka ny mararoditra manirana ny sahany efitsika enina riavako malala anio 30 Janoary 2024 hitodika amin'Andriamanitra isika riavana hisaotra sy hanome voninahitra azy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Hisaotra ny Jehova lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehova amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Ity olo mahantra ity ny antso dia ny hainy Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Ira fahavalo andininy voalohany amin'ny firana FFPM raitsy toa tsy miova tia sy mamindra fo. Ivavaka isika riavako. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay Tompo ho ny fahatraranay ity alahady farany amin'ny volana Janoary ity. Izay alahady ivavahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ahatsiarovany ireo mararoditra. Hitanay Tompo ny fiasan'ny tananao eto amin'ity tany ity. Miasa amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao isan'andro. Manova ny alina ho lasa maraina vaovao. Manasitrana ny marary ianao. Eny Tompo, manao zay rehetra havelomanay amin'ity tany ity ianao. Na ny rivotry iainana, ny fahasalamana dia miendrim-pisaorana anao ireny Tompo. Tsy voatanisanay Andriamanitra ny asa ataonao amin'ny fiainanay tsirairay. Na maty azy zay dia atsanganao raha mino anao. Tompo, ny fahataperan'ny fiainanay aza dia fiandohana vaovao indray noho ny fiasan'ny tananao mahery. Derainay ianao Andriamanitra, ny olona mahatsapa ny fitondranao, ny olona mahatsapa ny fiasanao Tompo, tsy azo ampanginina fa tsy maintsy mideranao tahaka izao ataonay izao. Ho anao Andriamanitra, midera laza mandrakizay. Ho anao ny saotra ianao ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana eto izany.
Amen. Ry avako malala ao amin'ny tompo, mahasoa antsika sy mahasambatra antsika ny mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Koa henoy amin'ny fanajana fa manambara ny sitrapony amintsika ny tompo izao. Amin'ny anarany tompo, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demoni. Efa nahazo maimaimpona ianareo, koa manomeza maimaimpona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tompo ty aho, ekeko ny antsonao, hafoiko ny areko, ny tenako izao ho vavolombelonao. Avako malala ao amin'ny tompo, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany sika riavana. Ny marary ary indraindray petraka atsika hiadirery. Raha iraha namoaka ny demoni isika, ny manome toerana ny demoni no ataontsika matetika. Dia isika hifona noho ny fahotantsika hivavaka isika. Sitraponao teo herinay tompo, nibaikonao milaza hoe sitrano ny marary, nefa matetika dia avelany miadirery ny marary, natakina vola be vao tsaboina. Baikonao ko tompo ny hoe atsangano ny maty, feny faty mirenireny ny tany tompo, dia ireo olona zay tafasaraka aminao Andriamanitra mila tsangana hahalalanao izy ireo, nefa tsy mitory ny teninao izay, fa variana amin'ny fiainana ihany. Tompo, baikonao koa ny maniraka hoe diovy ny boka, nefa ny manilikilika azy reny no ataon'ny maro, ka tsy te hiaona amin'ny aza indraindray. Andriamanitra baikonao koa ny hoe avoahany demoni. Mo mamoaka demoni va izay, fa tsy ny manome toerana azy no matetika ataonay, mifankahala, manompo sampy, mifanaratsy. Tompo, mangataka aminao, vonjeo izay fa diso lalana, mifona aminao izay, vonjeo fa bokany ny fahantrana, bokany toetra ratsy izay amin'ny raforo tompoko, ka diovy izay avelao nelokay. He manolo tena ho anao, izato tenako izay mpani. Tonight
amen. Ry avako malala ao amin'ny tompo, ho anao izay mibebaka marina tokoa ka vonona hankatony sitrapon'Andriamanitra, mitsangana ry avako malala. Raiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy ny tompo mamela ny helitsika, satria ninyoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino, hoy Jehova. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Mety aho, madiova ianao, ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lavako, fa voavela ny helokareo noho ny rany Kristy. Amen. Sambatra ny olona zay voavela ny helo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'ny Jehova ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ianao zay mitady ny fiadanan-tsoa amin'izao fiainana izao, Jesosy ny fiainana tolotro anao. Voavela heloka isika riavana, sahy mijoro vavolombelon'ny tompo, ambarao ary riavana. Ny finoanan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanekempinoana araka ny soratra masina, na ilay lazainy hoe fanekempinoana fahatelo riavana, no anambarantsika ny finoantsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanao, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny ao manak'izay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fombolampola isika dia maty amintsika Kristy. Nina Jesosy Kristy zanaka nampotsika, tonga izy hitatsika mijovery, izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy miova ho maliseho ao manak'izay. Niny fanahy masina, izy manambara fanahintsika fahazan'Andriamanitra sy fanahy iray ihany manao batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena zay fandresika tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitondolo ny finoanay. Amen. Mazao toerana riavako. Izao tsika riavana dia hiditra amin'ny fotoana ho an'ny sikoly lahady, ny hira fa 100 ny hira fa 100 no iraintsika ka ny andininy fahefatra 100 andininy fahefatra, fifalianay ody tahotra ny beboly taminao. Iraintsika zany dia hitodika amin'ireo ankizy sy ny tanora ny sekoly lahady isika riavana. Amen.
rehetra riavana ivavaka isika Andriamanitra ianao efa niteny fahavelaon'ny zaza anatona ary aza rarana ary mbola niteny taminay koa ianao tompo hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia rehefa antitra aza dia tsy ala amin'izany izy tompo manatanteraka izany izahay eteza hiasa amin'ny reto sekolelady reto tompo amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy le tia zaza amen petraka ianareo ny Romanina toko 12 ny andininy 2 tapany voalohany ovakiko dia averinareo hatra toko 9 misy azy Romanina toko 12 andininy 2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao amen averina rankizy Romanina ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ty tantara kely tiano ataoko aminareo rankizy diso ny ora tamin'ny famantarana ora na famantaranandro izy tsika tamin'ity tanora anankiray rehefa diso moa ny ora amin'ny famantaranandro dia inona ny atao mitady ora sa tsy zany mitady ora izy hampitoviny amin'ny azy mba tsy ho diso teo akaiky ny toerana nalehany nefa ndray misy hitanareo ilay famantaran'ora ngeza be reny ohatran'ilay ariananina reny misy reny io famantaran'ora nefa naninona diso adiny roa avy izy tonga dia mijery fotsiny hoe ay rika misy montre tonga dia nyreglieny nanaraka an'io ny famantaranandrony tena tokery izy lasa amin'izay fa ay mbola tsy tara andeha hianatra mbola ny lalao nefa naninona ilay famantaranao tara diso dia hanao ahoana izy tonga any am-pianarana tara inona ny antony nahatara azy nakatahaka inona fotsiny nakatahaka ilay famantaran'ora be tazany teo ahoana moa izy nysoratra masina teo amin'iza ao amin'ny Romanina toko 4 andininy 4 ahoana ozy izy ndeha nyretiko tsika ry avako malala tafanaraka zavatra diso ohatran'izany amin'ny fiainantsika zavatra diso no arahintsika mahita ankizy miteny ratsy ohatran'izy no tena mafoaka dia arahintsika izany ndraindraiky ho mahita tsy mety ataon'olona tonga dia ianarantsika izany arahintsika izany inona aza zavatra tsy mety matetika rahan'ny ankizy inona ditry tena matetika rahan'ny ankizy le miady kapohony anankiray dia maninona koa mamaly mamely ahy izy dia mbola nivelesiko Andriamanitra ve maniraka mamono olona aza manaraka ny fanaony ratsy fanaon'izao tontolo izao ndratsika manaraka foagna na diso ohatra ny famantaranandro teo azy ny tsara ianarana fa tsy ny ratsy rankizy zay risiko lelady tahin'Andriamanitra isika mitsanganantsika hivavaka isika Tomb'Andriamanitra rainay tsara indrindro aza vela hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao tokoa ireto zazy reto betsaka ny fanao ratsy ataon'ny tanora sy ankizy ankehitriny mamalivaly ray aman-dreny lazaina fa tara amin'ny fiainana fianarana tokony atao dia hialana fa zavatra hafa no atao indrindrindrindra tompo betsaka amin'ny ankizy no
rehefa tonga am-piangonana mitabataba mivoaka ny tompon-tany tsy mahay misoratra masina akory mangataka aminao tsy hanaraka izany fanao ratsy izany reto siko lehilahady reto fa hifantoka aminao Andriamanitra sy olony vavaka ny anaran'i Jesosy le tia zaza amen. Mazao toerana tompoko iraintsika ny hira fahafito amby 700 andininy voalohany dia hiaino ny fivaky ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra amin'ity alahady farany amin'ny janoary ity isika riavana efa tonga ty izao teny fiainana. Andriamanitra renay zay ny an-danitra Andriamanitra miteny ianao ary ny teninao no nahariana izao tontolo izao ary indrindrindrindra miteny amin'ny zavatra rehetra anao Andriamanitra amin'ny trangan-javatra rehetra ary na iza manorina ny fiainany amin'ny teninao tompo ho tafiorina tsara izy raha ankatoavina izany ka na dia ho avy ary ndrivotra mifofofo ndrika be eny ny ranobe tsy anjery izy satria miorina aminao tombo ampianaranay hanorina ny fiainanay amin'ny teninao Andriamanitra raha maka izany zay ankehitriny ka ankatoy izany na ny mpiaino ary indrindrindrindra ianao no hampiteny izay hamaky izany ny anaran'i Jesosy le teny tonga nofo amen. Ny perikopa voalahatra amin'ity alahady 30 ny volana janoary ity riavana dia ny Levitikosy 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 dia ny filazantsara araka ny Lioka 5 andininy 12 hatramin'ny 9 ary ny bokin'ny Hebreo 1 andininy 1 hatramin'ny 12 andininy 1 sy 12 ovakintsika voalohany ny Levitikosy 4 andininy voalohany hatramin'ny 7 ary amin'ny anaran'ny tompo ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy nanao hoe izao ny lalànany amin'ny boka amin'izay andro fanadiovana azy hoentina ny amin'ny mpisorona izy dia hivoaka eny ivelan'ny toby ny mpisorona ka hizaha azy ary raha hitany fa sitrana amin'ny habokany ny boka dia vorona roa velona sady madio sy hazo sedera sy jaky ary hisopa no asain'ny mpisorona halaina ho an'ilay hodiovina ary asainy ho vonoina ny vorona anankiray eo amboniny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha ary halainy ny vorona velona sy ny hazo sedera sy ny jaky ary ny hisopa dia hatsobony ireo mba amin'ny vorona velona eo amin'ny ranony vorona izay novonoina teo amboniny rano nalaina tamin'ny rano mandeha dia ho fafazany impito ilay hodiovina ho afaka amin'ny habokany ka ataony hoe madio ary halefany ny vorona velona ary ilay hodiovina dia hanasany fitafiny
sy anaratra ny volondohany rehetra ary handro amin'ny rano ka hadio izy. Ary rehefa afaka izany dia hankeo antoby izy, kanefa hitoetra eo ivelan'ilay hafitoana. Ary amin'ny andro fahafito dia anaratra ny volony rehetra izy, na ny volondohany, na ny somony, na ny manjamasony, ny volony rehetra ho aratany avokoa, ary hanasany fitafiny izy, sady handro amin'ny rano dia hadio izy. Filazantsara araka ny Luka 5:12 hatramin'ny 4:12. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky ny abokana, ary no nahita azy io dia niankohoka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanititra ny tanany dia nanindry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy hilaza amin'olona na dia iray akory aza, fa mandehana ho izy, miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao, araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe koa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositraniny tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Hebreo 12:1, 12 sy 12. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka. Rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fitasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviny ny maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Amen. Ray masino manamasina ilay fahabarinana ny tenao fahabarinana. Amen. Ira 5:10 andininy voalohany iraintsika dia andre ny toroteny isika riavako. Ry fanahy mpanazava, miandrandranao zahay mba ho fantatray mazava izay lazay ny teninao. Zanganana irantsika zany ry zany riavako. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika hafatra amin'ity alahady hitondranam-bavaka ny marary hoditra 30 ny volana Janoary 2022 ity dia ny filazantsara araka ny Luka 5:5. Ny andininy ho raisitsika amin'izany dia ny andininy 12 sy 13. Luka 5:5, ny andininy 12 sy 13 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky ny abokana, ary no nahita azy io dia niankohoka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanititra ny tanany
dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao ary niabokana niala taminy niaraka tamin'izay. Amen. Ry avako malala ao amin'ny Tompo, mahatsiaro ireo marary hoditra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity anio ity. Niabokana ry avako malala dia aretiny efa nisy hatramin'ny andron'ny testamenta taloha, ena hatramin'ny andron'i Jesosy koa. Mahatsiaro ory ny olony tratrin'izany aretiny izany. Hitantsika tamin'ny Levitikosy teo ry havana ny fombafomba ataon'ny mpisorona na ny ran'Andriamanitra ho fanadiovana izay boka. Fa eto amin'ity lioka toko fa 10:220 sy 10:320 ity ry havana dia fanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy heniky niabokana no hitantsika eto. Raha mamaky sy mandinika tsara io andininy anankiroa ity isika ry havana dia ny 220 sy 320 ity, inona vomony fepetra hahatanteraka ny famonjenantsika amin'ny sarotra na amin'ny aretiny izany na amin'ny habokany izany na amin'ny adintsainy izany, enina hatramin'ny fahafatesana azy. Misy fepetra ry havana hahatanteraka ny famonjenantsika. Ndeo jerentsika amin'ity andininy roa reo ry havana izany fepetra hahatanteraka ny famonjenantsika izany. Voalohany dia zao ry havana, raha mamaky ny andininy 220 tapany voalohany isika dia mahare izao teny izao amin'ny anaran'ny Tompo: ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky niabokana, ary no nahita azy io dia niankohoka. Niankohoka. Ny fepetra tanteraka ny famonjenantsika ry havana dia zao: meteza manatona an Jesosy ka miankohofa aminy. Manatona an Jesosy ka miankohoka aminy. Izany no tazantsika eto ry havana. Ity boka heniky, ity lehilahy boka nandritra ny fotoana ela ity ry havana, mety efa nitsabona tamin'ny fomba maro, mety efa nandany fotoana tamin'ny zavatra maro, ary ny afarany moa nandeha nitokana irery izy. Kanefa ry havako malala, no ny fantany fa ry Jesosy, no ny hitany fa ry Jesosy tamin'ny manatona azy, dia avy izy niankohoka. Inona moa dikan'izany miankohoka zany ry havana? Niankohoka ny taraina taminy. Inona dikany miankohoka zany? Miondrika, mandohalika, mandadilady. Sa tsy zany? Nandeha nandohalika tamin'i Jesosy izy, nandadilady tamin'i Jesosy izy, niankohoka tamin'i Jesosy izy ry havana. Inona ihany moa no miankofoantsika ao izy soratra masina ry havana? Iza ihany miankofantsika any amin'ny Exodosy? Jehovah Andriamanitra ihany no iankofanao, ary izy rery ihany no hotopoinao. Meteza ry havana amin'ny olana mitranga amintsika, amin'ny aretina mitranga amintsika, amin'izao Covid arety mandozy zao maneran-tany zao. Mba iza amintsika reto ry havana mba efa nandadilady tamin'i Jesosy, niankohoka, nandohalika, vonjeo izay. Fa misy azy ny sasany lasa miankohoka amin'ny zavatra hafa. Miankohoka amin'inona ry havana? Miankohoka amin'ny kalanoro, miankohoka amin'ny sampy, miankohoka amin'ny tromba, miankohoka amin'ny tsaikotsony. Iza miankohofanao ry havana? Eritreretinao fa havonjianao fa ity boka lehilahy heniky niabokany ity, Jesosy no nandeha niankohofany ry havana. Ndraindraitsika miankohoka amin'ny zavatra hafa ry havana, ary zany no tsy mety ahitantsika mazava. Miankohoka amin'ny demoni isika indraindray,
fianarana no nataon'ity lehilahy heniky ny abokany ty riava. Rehefa hitany Jesosy, rehefa fantany Jesosy, rehefa tamina natona azy Jesosy, tsy nisalasala izy, niankohoka mba hatanteraka ny famonjenantsika riavana. Mila miankohoka amin'Andriamanitra sika amin'ny adintsika rehetra. Fa raha iankohoka amin'ny devoly sika vao maika hijaly, meteza manao tahaka ity boka ity. Ary no nahitany Jesosy izy dia niankohoka. Fianarana ho antsika izany riavana. Jehovah Andriamanitra ao miankofanao fa tsy devoly. Fepetra hatanteraka ny famonjenantsika miankofa amin'ny tompo riavana. Ny manaraka riavana, fepetra hatanteraka ny famonjenantsika amin'ny aretina, amin'ny olana, amin'ny abokana, amin'ny zavatsarotra na inona dia zao: ny miresaka amin'ny Jesosy ka matoky fa mahay Andriamanitra. Maninona riavana? Miresaka amin'ny Jesosy ka matoky fa maninona Andriamanitra? Mahay Andriamanitra. Rehefa niankohoka manko ity araka ny 2:20 tapany 2 riavana, hozy izy hoe ary noho nahita azy izy dia niankohoka ka nitaraina hoe, tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Hitanareo ny teniny riavana. Tsy nisalasala ity lehilahy heniky ny abokany ity, niresaka amin'ny Jesosy ary niresany riavana amin'ny finofinoana. Hozy izy hoe mahay manadio ahy ianao. Na dia efa nandeha tarizy ny tsapotena, nandeha tariana ndany ny fotoana rehetrarehetra, fa noho niona tamin'i Jesosy izy riavana, tsy nisalasala. Mahay manadio ahy ianao. Zany hoe mino izy fa mahay Andriamanitra. Ary zao, tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Zany hoe tena sahy niresaka amin'ny Jesosy izy, nanambara zay manjoa azy sy maharary azy. Nasehony an' Jesosy riavana, ny faniriny, ary tsy hoe miteniteny foana tsy ampahatokiana, fa resaka nofinosy ny finoana riavana. Resaka nofinosy ny finoana, mahay manadio ahy ianao. Tsy resaka tsy misy finoana no nataony eto, fa matoky izy. Ary matoky izy fa ho henon'ny Jesosy riavana. Tsy hoe satria boka ka nahilikiliky ny fiarahamonina dia tsy heno ahy angamba ity Jesosy ity. Tsy miheno ahy angamba izy. Tena natoky izy fa hiteny ahy fa fantatro fa miheno ahy, ary fantatro fa mahay io. Ry avako malala ao amin'ny tompo, inona ny manakana antsika indraindray rehefa tojo ny sarotra, tsy miresaka amin'ny Jesosy tsika indraindray, hadintsika ny resaka amin'Andriamanitra. Asa no inona ry havana? Tahorana ve sao tsy mandray Andriamanitra? Lay nanao sofina ve ry havana ka tsy handray ve? Iza no nanao sofinao? Iza no nanao sofintsika ry havana? Zay nge namboarany Isaia 5:22 tapany 2. Lay nanao sofina ve tsy handray? Aza mieritreritra mihitsy atsika ry havana hoe tsy ho ren'Andriamanitra ny vavaka ataoko, resaka ataoko. Heniny ry havana, sahy miresaka amin'Andriamanitra ry havana. Sahy miresaka amin'Andriamanitra tsy ampisalasalana ry havana, fa ampatokiana hoe mahay mamonjy ahy ianao tompo. Na inona manjoantsika ry havana, matoky ny fahaizan'Andriamanitra ry havana. Matoky ny fahaizan'Andriamanitra, mahay manadio ahy ianao. Hoy ity lehilahy heniky ny abokana ity, mahay Andriamanitra ry havana. Ary indrindraindrindra resafo tsy ampisalasalana amin'ny Jesosy Kristy ry havana, ny sarotra lalovanao, ny mafy aminao, ambarao amin'ny Jesosy, resaho amin'ny tsara, amin'ny finoana ry havana, ny sarotra lalovantsika.
ary matokifa olombelona mitambatra ny saina tena tsy saina zao mbola tsisy fanafodin'ilay aritiny ratsy ty covid ny tiako terenina anao mety hoe tena tsy haiko tsony atao fa tena tsy haiko tsony ty fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ry havana hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra zay ka raha anao mety tsy mahay fa ny tompo mahay araka ny tenyty lehilahy heniky ny apokana ty hoe mahay manadio ahy ianao ny manaraka ry havana fepetra tanteraka ny famonjena antsika raha ity lioka toko 5:12 sy 7:10 ty ry havana manomboka mandray ny 7:10 sika ovakiko averiko ny 7:10 ary Jesosy naninditra ny tanany dia nanindry azy ka nanao hoe mety aho madiova ianao naninona Jesosy ry havana nanindry inona tanany Jesosy nanindritra ny tanany dia nanindry azy nanindritra ny tanany nanendry ilay lehilahy heniky ny abokana Jesosy ry havana zava mahagaga tamin'izany fotoana izany ity nataony Jesosy ity ry havako malala raha vao mandalo ny boka tamin'izany fa tsy ankehitriny raha vao nandalo ny boka tamin'izany ry havana dia miantsoantso hoe maloto hoe mba handosiran'ny olona fa Jesosy Kristy kosa ry havako malala nanindritra ny tanany tena ninona tazona azy ny fanohitra amin'izay nataon'ny olombelona nataony Jesosy ry havana nanendry ity boka ity raha olona maheny ity lehilahy ty miantsoantso hoe maloto hoe dia samy mandositra Jesosy kosa nandeha nitazona azy ary nanafisafo azy ary nanasitrana azy ry havako malala ao amin'ny tompo novan'i Jesosy ny tantara izay fitondran'ny fiarahamonina ny habokana Jesosy nanendry ary niaraka taminy fa fiarahamonina mety mandositra miala tamin'izany maniditra ny tanany hamonjy atsika amin'ny fahorintsika rehetra Jesosy Kristy ry havana tahaka nataony tamin'ity boka ity naniditra ny tanany Jesosy nanendry azy ny olona sasany ry havana ny olona sasany dia mety mandositra anao rehefa mijaly ianao rehefa ory ianao rehefa marary ianao mety mandositra ny olona rehefa mijaly ianao tetika indeny manana ihany ny tian'ny sasany aniny hatony natao namany fa ny ory andosirana mety tsy manolo tanana anao ny olona sasany hamonjy anao fa Jesosy Kristy kosa ry havana manindritra ny tanany hamonjy anao manindritra ny tanany hanafaka anao amin'ny aritina amin'ny adin-tsaina amin'ny famoizam-po amin'ny sarotra rehetra manindritra ny tanana izy tahaka nataony nanafaka ny Israely tany Egypta tanana nahinjitra nanafahan'Andriamanitra tamin'ny abokana tamin'ny fanandevozana nanalan'ny Israely tany Egypta tamin'ny fanandevozana sandrin'Andriamanitra nahinjitra tanan'Andriamanitra nahinjitra nampisokatra ny ranomasina mena ry havako ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy hoy ny Isaia 5:12 tsy manilikilika ny boka Jesosy Kristy ry havana fa maniditra ny tanany manendry azy ary ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ko na ny FJKM ry havana tsy manilikilika ny boka ny FJKM matoa manokana ity 30 janoary ity nisika ny alahady farany amin'ny janoary atsiarovany sahany FJKM rehetra vavaka ho an'ireo mararototra tsy manilika ny boka ny FJKM fa manolo tanana azy amin'ny alalany homonery hiahy azy ary tsy fiainana an-tany ihany fa mba hananan'izy ireo fiainana mandrak'izay mihitsy ry havako malala ao amin'ny tompo matoky ny tanan'Andriamanitra mahery sika amin'izay mety ady etrentsika
fa mahery ny tanan'Andriamanitra. Zany nahatonga Jesosy Kristy vavaka fito nataony teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny namaranany azy dia ny hoe raiko eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Fanantsika rehetra izao ry havana, raha ny tanan'Andriamanitra ho sambatritsika, apetrao ampela tanan'Andriamanitra dia ny fahavelontsika, ny fiainantsika, fa maninjitra ny tanany hamonjy antsika ny tombo ry havana. Farany ry havana ny fepetra tanteraka ny famonjenantsika, farany dia izao matoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Maninona ry havana? Matoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny teny nataony Jesosy tamin'ity lehilahy heniky ny abokana ty ry havana? Ny teny nataony dia teny tokana ihany. Ahoana ozy izy? Madiova. Ahoana ozy izy? Madiova. Ry havako, mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary teny tokana ihany nataony Jesosy teto hoe madiova dia nialaka amin'ity lehilahy heniky ny abokana ity, ny abokana. Aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ry havana. Araka ny oabolana faefatra andininy faharoa-polo, ny tenin'Andriamanitra aina sy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Teny tokana rehefa tsaron'ny olona rehefa miantefa aminy, mahatsiaro iantefany le tenin'Andriamanitra, dia miova le olona ry havana. Ary zany no atao hoe teny manova ny tantara. Ny anintana ny fibe fitsika amin'izao moa dia hoe filazantsara manova ny tantara. Raha tantaran'izao tontolo izao ry havana, teny firy moa no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao? Teny firy? Le teny hoe misia dia naninona? Nisy izao tontolo izao. Teny tokana ihany nataon'Andriamanitra ry havana. Tahaka tamin'ity lehilahy boka ty hoe madiova tamin'ny namoronana izao rehetra izao. Teny tokana fotsiny nataon'Andriamanitra. Misia dia indreto zavaboary rehetra misy izao. Ry havako, mahatsiarova iantefany ny tenin'Andriamanitra. Ity lehilahy heniky ny abokany ity ry havana, tsarony fa niantefa taminy ny tenin'ny tompo hoe madiova dia nandao azy ny abokany, niova ny tantara. Ilay ny tokamonina afaka nantsofoka tany amin'ny fiarahamonina, ilay narary iny fasitrana. Ry havako, teny tokana fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa raisinao iainanao, iova ny fiainanao ry havako. Fa mandraisa teny tokana fotsiny, iaino iny, iova ny tantaranao. Tiantsika iova ny tantaran'ity fireneny ity ry havana. Okandre ny tenin'Andriamanitra raha te hanova ny tantara. Fa raha mbola tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ny malagasy rehetra, indrindra fa izay mitarika, resabe fotsiny ny hanova tantara. Resabe fotsiny. Fa ny tenin'Andriamanitra no manova ny tantarantsika ry havana. Amin'ny fotoana iainantsika malagasy ny tenin'Andriamanitra, hiova ny tantarantsika. Farany ry havako, isaorako ny tompoko nanome izany teny izany teo ambavako, ary izy no atonga izany ho fiainantsika. Farany ny fepetra atanteraka ny famonjenantsika ry havana dia ireto ihany. Manatona Jesosy ka miankofa aminy. Zay miankoka amin'ny tompo ry havana, mandadilady, vonjeo zahay. Sa iza no iankofantsika ankehitriny ry havana? Iza no iankofanao hamonjy ny fiainanao, hanalanao amin'ny sarotra? Miantso anao zany roany ry havana, na habokana manjoanao, na aretineny manjoanao, enina ny fahafatesana aza. Fa mandadilady, mivavaka, mandohalika amin'ny Jesosy ry havana, miankofa aminy. Manaraka miresamy, resao, ka matoky, fa mihaino Andriamanitra. Le nanao sofina ve ry havana tsy any re? Resao amin'ny tompo ny manjoanao, resao amin'ny tompo ny sarotra lalovanao. Ary matoky fa mahay Andriamanitra, ka tsy misy zavatra tsy hainy.
say miaiky tahaky ty lehilahy heniky ny abokana ty hoe mahay manadio ahy ianao, mahay Andriamanitra riavana, matokiny fahaizan'Andriamanitra riavana, ka miresaha aminy amin'ny fahatokina fa mahay izy. Zay zavatra tsy hainao, hain'Andriamanitra zany riavana. Ny fahatelo riavana, fepetra tanteraka ny famonjenantsika dia zao: matokiny tanan'Andriamanitra mahavonjy riavana. Tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy. Herin'ny tanan'Andriamanitra nahinjitra riavana, nanala ny habokana tamin'ity lehilahy heniky ny habokana ity, ary ny tanan'Andriamanitra nahinjitra no nahafaky ny Israely tamin'ny fanandevozany Egyptianina. Riavako, sahy miteny hoe eo an-tananao raiko no apetrako izao ny fiainako rehetra, mba tahino zanakao. Marobe ny fahavalo tamely aho. Tanan'Andriamanitra mitondra izao tontolo izao riavana. Tanan'Andriamanitra mitondra anao, napotika aza anao, tanan'Andriamanitra no manarana anao. Ary farany fepetra tanteraka ny famonjenantsika araka ity Lioka 5 andiny 12 sy 13 ity: matoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra riavana. Matoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Teny tokana hoe madiova dia sitrana ity lehilahy heniky ny abokana ity. Teny tokana hoe nisia dia nisy zao tontolo izao riavana. Matoky ny herin'ny tenin'Andriamanitra riavana, satria aina ho an'izay mahazo azy izany, sady fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ho abolana faha-4 andiny 12. Aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, sady fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Riavako malala ao amin'ny tombo, manova ny tantarantsika, ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Io ilay filazantsara manova ny tantara, ilay lehilahy heniky ny abokana, io ny fa tonga salama riavana, niovana ny toerana ny nainany, eny na ny fiainany. Riavako, atoky ny tenin'Andriamanitra sika, ka tsy salasala hiankohoka amin'ny Jesosy, fa tsy hiankohoka amin'ny samby. Ary Jehova ireriany miankofanao dia ho sambatra ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavako, mampianaranay Tompo, tsy hiankohoka amin'ny Satana, tsy hiankohoka amin'ny zavatra hafa, fa anao tahaka ity lehilahy heniky ny abokany ity rehefa nanatona azy Jesosy. Izy koa nanatona an Jesosy dia niankohoka izy. Taovy mahay mitalao aminao zay Tompo, iza mo niankofanay anan-kinanay ny fiainanay, ianao irery an'Andriamanitra. Ataovy mahay miresaka aminao zay Tompo, ary iresaka amin'ny finoananao fa mahay ianao, tahaka ity lehilahy boka ity zay sahiny teny hoe mahay manadio ahy ianao. Ataovy matoky ny fahaizanao Andriamanitra zay amin'ny fiatrehanay ny adinay rehetra. Tompo, ataovy matoky ny herin'ny tananao rahinjitra izay, fa rehefa naninjitra ny tananao ianao ka nanendry ilay boka Tompo, dia niala tamin'ny niaraka tamin'izay ny abokana. Andriamanitra, ahinjiro ny tananao Tompo, hitandana anay, hanafaka anay amin'ny aretin'ny ratsy rehetra, tahaka izao Covid maneran-tany izao. Ahinjiro ny tananao Jesosy, fa eo an-tananao no apetraka ny fiainanay, fa maro ny fahavalo tahamelanay Tompo, tsy misy maharombaka ny eo am-pelan-tananao. Andriamanitra, ataovy matoky ny herin'ny teninao izahay, fa rehefa ny teny mantsy ianao hoe madiova, dia niala tamin'ity lehilahy heniky ny abokana. Mangataka aminao Tompo, efa ny teny mandrakarivo ianao, fa izay no mafisofina. Efa miteny amin'ny alalan'ny fomba maro ianao, fa izay no mody marenina. Raha mahatsiaro hiatefany ny teninao izay Tompo, dia iova ny tantaranay. Tahaka ity lehilahy heniky ny abokana ity, rehefa ny tenenina hoe madiova, dia nandao azy ny abokana. Bokandrosa ny firenenay Tompo, boka ny fankahalana ny firenena, boka ny fisarahana izahay, boka ny fahantrana izahay. Ataovy mahay matoky ny teninao ka hiantefany ny teninao,
fa tahaka ny tamin'ny faharina teny tokana nataonao hoe Misia dia ilay aizina tambonin'ny lalina tonga mazava ny teninao Tompo. Raha tsaronay iainanay miantefa aminay ho anova ny tantaran'ny Madagasikara. Tompo, ovay amin'ny alalan'ny teninao ny tantaranay tsirairay avy, fa teny tokana ny raisin'ilay boka dia nanova ny fiainan'Andriamanitolo sy ny tantarany. Vonjeo izay Tompo, vonjeo ny firenenay. Rainay eo izay ny an-danitra. Mamasina ny anarana tonga iray fanjakanao atao ny sitraponao ity an-tanitaka ny an-danitra mianenina amin'ny sahazoanay ary mamelana ny tany tahaka ny milanay sy ny pataminay ary zavatolana ny fakambana fa manafany ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao tsika ry havana, engany kahombanao Jesosy, raha mitolona ady sarotra matoky fa tsy irery. Ny olona mety hanilikiliky anao, fa Jesosy hanindritra ny tanany hitantana ny fiainanao, tsy irery anao. Miara-mitsangitsika hira ny hira 1:700, 1:700. Raha mitolona ady sarotra matoky fa tsy irery, hombanao Jesosy mahery, hombanao tsy mety varotra. Andininy fahefatra. Finoana ry havana zao tsodrano omeny tombo atsika izao dia ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay mahereza sy matanjaka. Ary aza matahotra namana, fa Jehova Andriamanitra miara mandeha aminao, tsy handao anao na fianao izy, ko aza matahotra na mivadipo hianao. Amen. Pitrika iray mivavaka mangina toko. Dia ho an'Andriamanitra tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, ho an'Andriamanitra irery eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.